nanolotra fanomezana teny afonjana tamora androany atoandro ny Rotary Club Ivandry fotoana izay nanambarany ny fanampiana ara-tsosialy ny vahoaka izay fataony isam-bolana. Voafonja dimanjato vehivavy zaza tsy ampy taona no nozarain'ny Rotary Club Ivandry sakafo mamaim-poana androany atoandro teny Tanimora. Hetsika izay fanao isam-bolana ty natao ty raha nambarany filohan'ny ty fikambanana ty androany ary hetsika izay entina namafisana ny fandraisana andraikitry ireo eo amin'ny sehatry ny sosialy. Vocation zany anotra maimaimpoana ho andreo sahirana androany zany a dia matevitra zay miaraka amin'ny gouvernement district fa eto fitoeram-panabeazana ty dia misy any olona limba an'izany fanampiana izany zarany maimaimpoana ka voatonga zay a araka rehefa fanao ny club Ivandry zara izany sakafo zany zara voafantsy zara olona ihany ilain'ny izany. Ho an'ny governoran'ny district dia izay mifehy azy ireo dia nanamarika ny tenany fa mbola misy miezaka tokony ho tanterahana indrindra eo amin'ny lafiny fanabeazana ahafahana mamerina ireo voafonja ao anaty fiarahamonina. Eo amin'izay lafiny ara-tsosialy izay ihany dia anisan'ny manampy betsaka eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana ihany koa ny Rotary Club.